Faly-miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity zoma fahenina ny volana oktobra ity, misaotra an'Andriamanitra hatramintsika izay mbola manome ny fofona mahavelona ho antsika tsirairay avy, ary aza mitrahatra misaotra azy mandrakariva n'inona toe-piainana na toe-po anananao ankehitriny. Alohan-dirantsika amin'ny mofinainana io dia hivavakisika. Ry Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaorana anao hatrany izahay satria ny mahazo ao anay dia avy aminao. Ny zava-dehibe dia ny fofinaina mahavelona ary koa mbola ahafahanay mitraka-trano sy miroso dia hery avy aminao avokoa izany. Mangataka aminao nefa mba ho tantaninao izay ao anatin'izany, mba tsy ho lavo, mba tsy ho kivy, fa ianao tokoa no efa mialohanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay hanim-pitarika tsy mety diso. Ilay hanim-pitarika tsy mety diso. Nalaina amin'ny Salamo 5:22 manao hoe iza no lehilahy matahotra an'i Jehova, izy no ampiariny izay lalana tokony ho fidiny. Amen. Nankalaza an'i Kristy ny apôstôly Paoly satria tamin'ny alalany no namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra sy nanavotany olona. Nambarany fa ny tanana mihazona ny zavatra rehetra eny amin'ny habakabaka ka nametraka filaminana teny amin'izy rehetra ny tanana koa izay nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisoloana ny mpanota tany Kalvaria. Fa tao aminy hoy izy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana io, na fanjakana io, na fanapahana io, na fahefana io, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Nidina ho ambany ny zanak'Andriamanitra mba hampitsangana an'izay lavo. Ho azy ireny no nandaozany lanitra. Dia ireo ondry 7:7 izay tiazy raha teo ka natongavany teto an-tany mba ho voalefina noho ny fahadisoako sy ny fahadisoanao ary ny torotoroana noho ny helintsika izy. Nampitoviana tamin'ny rahalahiny tamin'ny zavatra rehetra Kristy ka nitafy ny nofontsika izy, nianatra ny fijaliana tamin'ny etaeta, ny anohanana, ny fifadikanana, ny fivavahana ary ny asasarana rehetra. Vahiny sy mpivahiny teto tany izy ary teto amin'izao tontolo izao nefa tsy naman'izao tontolo izao. Nalay mpanahy isan'andro tahaka antsika ihany koa izy kanefa tsy nisy ota teo aminy na teo amin'ny fiainany. Be fitiavana izy, niaraka ory ary natsapa ny fahoriantsika ka vonona ny andefitra mandrakariva ho an'ny hafa. Toy izany no nanehoany ny toetran'Andriamanitra. Ary ny teny izy dia tonga nofo ka nonona tamintsika, feno fahasoavana sy fahamarinana. Voadidin'ny fanao sy ny hery ratsy ny fanompo-tsampy ny kristianina tany Kolosia ka natahorana sao hiataka amin'ny fahatsoran'ny filazantsara. Nampitandrina azy ny apôstôly Paoly mba tsy hiaran'izany loha izany ka nampirisihana izy hanaraka an'i Kristy hanim-pitarika izay izy ihany tsy mety diso. Hoy izy amin'ny filaza manao hoe fa tiako ho fantatrareo izy ny hamafy ny fihezahako anareo sy izay any Laodikia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo, mba hampifaliana ny fony ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy izay antefahan'ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Dia izany teny izany koa no entina omena antsika ankehitriny aoka hijery sy hitsinjo hatrany an'ilay hanim-pitarika izay tsy mety diso dia Kristy. Aoka tsy hiverina amin'ny fanompo-tsampy fa izy efa nanoro antsika ny lalana marina sy mahitsy no arahantsika mandrakariva. Amen. Veranay tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany fahamarinanao izany. Misaotra anao ihany koa mety hitarika anay fa tsy fantatray fa rehefa ianao no mitarika dia tsy ho very mihitsy izay. Ampio izahay mba hatoky anao mandrakariva. Eny fa na dia tsy fantatray aza ny andehananay, ny antony mahatonga ny fiainanay toy ny ankehitriny, ny nonay sy ny tokony antenainay dia ny fahamarinanao mandrakariva.
famonjena sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro